Misaotanao zay Jesosy nititianay satria fantatra tokoa ny fitiavanao anay. Ary zany no manery ny fonay hanambatra izany hira izany mba ho fo iray olona aminao ny foanananay. Saina iray mitovy amin'ny fisainanao no fisainanay amin'ny fanarahananao. Tsy miafina aminao nefa fa matetika manolotra anao ny fisainanay. Ary matetika koa ny fonay tsy vonina hanosy ampatony teninao na dia lehibe ny fitiavanao amin'ny asionao volanao hitanay tamin'ny tenanao ka nahafaty anao tamin'ny azo fijaliana ny mangataka ny fampirampo avy aminao mandrakariva izahay. Ny tsy hijerenao izany tsy fahatanteranao izany fa ho tsarotanao mindra fonao izahay. Koa mangataka ny fanainao masina mampahiratra ny masonay hahafantaranay maro manao Kristy Jesosy eo amin'ny fiainanay ka mba hahatonga anay tena vavolombelonao amin'ny ataonay rehetra amin'ny fiainanay manontolo ary hanananay indrindra fofo matoa anao amin'ny ampiainanay rehetra. Koa dia mampianarana Jesosy azao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fonay ary mitenena sy mampianarana isanao ahitanay koa ny tena fitiavanao ho fiainanay amin'ny fiainanay manontolo. Io ny teninao izay toriana manambara izany rehetrarehetra izany mba tsy handalo fotsiny amin'ny fandrenesanay azy fa mba hitoetra sy hamoa amin'izao teny amin'ny fiainana manontolo. Koa dia mitenena Jesosy eo mba miainjaka aminao. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny Alahady fa 4 manaraka ny Trinité ity dia hitantsika ao amin'ny Luka filazantsara araka ny Luka 7:10 dia ny andiny 1:10 hatramin'ny 9:10. Luka 7:10 ny andiny 1:10 hatramin'ny 9:10. Ary rehefa hita izany dia izao fivaroteny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galili. Raha niditra tao ny vohitra anankiray dia nisy boka folahy fanina taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamirafo aminay. Raha hitan'ireo dia hoy izy taminy, mandehana, misy eo misorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niakoka tamin'ny Tompo Jesosy ka nisaotra azy. Ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy folahy fa aiza ny siva? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitran'Andriamanitra fa tsy tia olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao rehefa nahavonjena. Ray masonao fanamasinanay amin'ny fahamarinana, fanateninao ny fahamarinana. Amen. Aloha rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny andiny farany amin'ny beboko ananantsika ity dia milaza toy izao Jesosy amin'ilay boka anankiray izay misotrany hoe mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjenao. Zava-dehibe eo amin'ny asan'i Kristy Jesosy ety ambonin'ny tany. Ny taonany olona hiverina amin'ity zavatra anankiray ambarana ity dia amin'ny hananana finoana. Hananana finoana satria izany finoana izany rery ihany no ahafahana mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io no lalana hanotokana ahafahana
manana anjara amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Etsaka anefa ny zavatra mety haniva izany finoana izany. Raha hitantsika tsara ny epistily ho an'ny Galatiana izay voalaza teo, nivakina tamintsika teo, fa misy izay atao hoe vokatry ny nofo na ny asan'ny nofo izay tena napotika izany finoana izany. Dia voatanisa eo zany manomboka ao amin'ny 1:20 ny amin'ny hoe miharihary ny asan'ny nofo. Dia ireo zay tanisan'ny Paoly apôstôly ireo no anisany anankiray manimba izany finoana ananan'io izany. Tsara nefa ny milaza amintsika sy manazava amintsika hoe finoana manahoana tokoa marina moa no tadiavin'Andriamanitra hanana ny olona izay manaraka azy. Satria Jakoba dia efa nilaza manao zao hoe ny devoly koa nefa mba mino an'Andriamanitra ary mangovotra izy eo anatrehan'Andriamanitra. Inona no mahasamihafa izany finoana izany sy izay ambaran'i Kristy Jesosy eto hoe ny finoanao no efa nahavonjy anao? Hitantsika tsara eto amin'ity soratra masina ity fa Jesosy rehefa natao amin'ny vohitra anankiray, misy ny toerana izay anokanana ny olona izay tsy mahazo mifangaraharo amin'ny olona salama. Io toerana io toerana ipetrahan'ny boka rehetra rehefa voazahary sorona eo an-tanana hoe boka ty olona ity dia tsy mahazo mifanerasera mila fa atoka-monina, ka dia tsy mahazo mifampikasokasoka na mifampikasy na mifandray tanana, tsy azo ny atao izany. Azo lazaina fa olona efa fadiranovana sy efa mamoy fo eo amin'ny fiainana ny olona nafiditra amin'izany sokajiny fahavokana izany, ary aretina atahorana indrindra izany aretina havokana izany. Tsy mba mitovy amin'ny sokajin'olona rehetra ny olona rehefa tratra ny havokana, fa andosirana. Izany mahatonga azy eto rehefa hoe nandalo Jesosy dia miantso teny lavidavitra kely. Azo lazaina fa ireto boka reto manana fianakaviana manakavana, satria amin'ireo amin'ny toerana io dia ny havany manapitra sakafo amin'ny tantara anankiray. Ama mety efa hitanareo ihany ny oronan-tsary mirakitra izany tantara izany ny amin'irety boka reto tantara soratra masina. Fa ny havany dia manapitra sakafo ihany, dia apetraka amin'ny toerana anankiray dia miara, izay vao manatona maka azy eo ny boka izay tokony sakafo anaterany havany sakafo eo. Tsy mahazo mifandray tanana, tsy mahazo mifanerasera fa tamin'ny resaka lavitra, fa ahoana ny fomba nahafantaran'ireo olona reto ny amin'ny Jesosy ka nahatonga azy ireo hoe ry Jesosy zany Tompo mamorafo aminay. Azo antoka tsara fa misy ny mitantara ny amin'ny Jesosy, ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony. Mety helo izany tahaka izay tantara nahazo aminay marary tao Betesda voalaza ny filazantsarany Jaona teo, mety helo izany. Ka dia nanana fanantenana ao anatin'ny fony izy ireo hoe na hoe mba ho antsoina ty Jesosy ty raha nasitrana atsika izy. Inona natao Jesosy rehefa nandreny antsoantso ireto olona reto? Teny Jesosy dia tokana mandehana miseho amin'ny sorona ianareo. Tsy nikasy tanana azy Jesosy, tsy nanao inona tamin'ny Tompo, fa kely ny olona zay mandehana miseho amin'ny sorona ianareo. Dia ina toa sia samy nanaraka ny tenin'i Jesosy izy ireo hoe ndao ary andesy, fa zao mbola tsy tonga tany amin'ny sorona fa mbola teny an-dalana dia sitrana araka mbola soratra masina eto. Vao teny an-dalana dia sitrana izy ireo. Ny zavatra miseho hitantsika amin'ny tantara eto dia zao: anankiray no miverina teo amin'ny Jesosy. Anankiray no miverina teo amin'ny Jesosy. Io fihetsika naseho ty olona anankiray atao hoe hafa firenena, zany hoe tsy jiosy fa samaritana ity, nahatsapa ny hoe iza no marina ny tena nanome fanasitranana. Ko amin'ny
tsy ilay fisehoana any ampisorona ny tena zava-dehibe fa nanaiky izy na niteny Jesosy fa izao ny zava-dehibe tao ampony dia ilay mitondra fanasitanana azy ka aleo niverina nanatona ilay nikeny izy ilay tompony keny izy ny ampoloka teo izy ary voalaza dia nanome voninahitra an'Andriamanitra satria fantany fa raha tsy avy amin'Andriamanitra tsisy afaka hanao asa lehibe tahaka an'izany eo amin'ny fiainana kely tokana ninony ary dia niverina izy amin'ilay tompony teny ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny ampoloka teo anatrehany zavatra lehibe indrindra ny ahafantarantsika hoe iza ary teniza no inontsika ary rahantsika eo amin'ny fiainantsika. Io no mampiavaka indrindra ilay voalazako teo tarihy hoe finoana manahoana no hiavahantsika amin'ny finoana izay ananany fahavaran'Andriamanitra dia izay mpamino ihany koa i Jesosy ny Jakoba. Dia io finoana ny tenin'Andriamanitra miampy ny fanantonantsika sy ny fiverena amin'ilay tompony teny ka manome voninahitra azy amin'izany. Ilay finoana ny tenin'Andriamanitra ary ny fanekena tanteraka hoe ity ilay tompony teny dia izy no tompoy. Io miavahana indrindra satria tsy misy fanahy avy amin'Andriamanitra ka manahy ka hiteny hoe voaozina Kristy io ny apôstôly manoratra ny epistily fa ny fanahy avy amin'Andriamanitra dia manaiky ny Kristy Jesosy ho tompo ary izy tompony teny izay manome fiainana. Eto dia mampitandrina antsika tsara ity tenin'Andriamanitra ity fa hitantsika fa nisy ireo izay miantsoantso fantatsika tsara nisy amin'ny fahafolo voalaza eto miantso an' Jesosy maro zay manondrafo aminay dia azo n'izay ilainy dia tsy hita izy. Io no asian'ny tenin'Andriamanitra ity hitandremantsika fatratra mitady amin'ny Kristy ve ianao hahazoanao izay manahirana andao fotsiny ihany fa rehefa avy eo anao tsy handoharika sy hiverina amin'ny intsony ka hanadino azy. Mampitandrina koa ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho amin'ny fanasitranana fotsiny ihany izany hoe ity endrika fanasitranana no misehoany tenin'Andriamanitra eny fa misy mampiasa an'ity misy mampitandreman'ity tenin'Andriamanitra ty amintsika kosa ny amin'ny hoe fisian'le olona zay mitady amin'ny Kristy ho amin'ny zava-tso fotsiny ihany ho amin'ny tombontso fotsiny ihany mivavaka izy mba hahazo izay mahasoa azy amin'ny fiainany. Ary io lay ataon'ny fampianarana soratra masina hoe théologie de la prospérité ny hananana zavatra amin'ity tany ity ihany mivavahany olona sasany ka hiazakazany hoe Jesosy eo manondrafiko aminay zany Jesosy eo omeo an'izao zahay ilay zavatra ilaina amin'ny tany ihany no omeny tadiavany an' Jesosy sy hivavahany fa tsy mila an'Andriamanitra izy hoe rehefa mahazo handoharika eo amin'Andriamanitra hitondra ny fanomezana izay nitahian'Andriamanitra azy ka hiderana an'Andriamanitra. Maro ny olona mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra ka dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny molotra fotsiny ihany fa eo anatin'ny fony tsy manohazy. Anankiray no nanome voninahitra an'Andriamanitra ny sivy tsy hita amin'i Jesosy dia zao no hifaliana tsy ny hamaroan'ny olona mirodorodo hoe mametra ny fiangonana nefa tsy hitady an' Jesosy Kristy hanompo azy marina fa hitady azy ny amin'ny zavatry ny tany zavatra materiela fotsiny ihany. Tsy izany ny fifalian'Andriamanitra fa izay tadiaviko izy hoe fifaliana lehibe ho an'Andriamanitra ny mahita mpanota anankiray mibebaka sy mitady an'Andriamanitra noho izay 5 izay tsy misy ampy-bebahany akory ny amin'Andriamanitra tsy ny abetsarany isa no zava-lehibe aminy fa ny ahitana olona anankiray izay tena manompo azy amin'ny fony marina eo amin'ny fiangonana. Ary zany no zava-lehibe ho atsika koa tsy mahataitra atsika na hoe vitsikely kristianina tsy ny fahavitsiny kristianina no zavatra hanahirana ny saitsika fa izao amin'ireo vitsy ireo
manompo an'Andriamanitra maro, io mifalian'Andriamanitra. Ho an'izay tena mitady marina amin'ny Kristy amin'ny fiainana, io mifalian Jesosy. Io ny mahafaly ny anje any an-danitra, ny ampanota iray izay mibebaka nohony amin'ny 5 izay tsy misy ampony fibebahany akory. Raha amintsika raha mandeha hazakazaka isika dia amin'ny hoe 5 makarido makantsika fa anankiray fotsiny veloma arahana. Tsia, fa ny amin'Andriamanitra ny zava-dehibe dia ilay anankiray izay miverina eo amin'i Jesosy, nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy hitan'ity lehilahy intsony izay hoe inona no nomeko an'i Jesosy, satria vao nihintsana niala tamin'ny aretina rehetra dia tsy hitan'izy omena, satria izy ara olona karaha ivelan'ny tanàna mipetraka. Ny hanina atao dia izao nandoharika nanome voninahitra an'Andriamanitra, niampoka teo amin'i Jesosy. Endrika fanehona, famoratena, feno tanteraka izany fiampofana izany. Io mahatonga antsika rehefa manampina amin'ny latabatra ny tompo tsy mitsangana, fa io mandohalika io. Endrika izay raisitsika avy amin'izay asehon'ity Samaritana nahazo famonjena, nahazo ny famorampon'Andriamanitra ity zany, ka mahatsapa indrindra ny halala ny fitiavan'Andriamanitra azy, na dia olona efa nariana tany amin'ny toeran-kafa izy dia nahazo izany fanasitranana feno izany. Ka dia mandohalika eo anatrehan'i Jesosy izy. Izay mahatonga antsika mandohalika mandray ny tena mandrano Jesosy. Homaty amin'ny fanetretenantsika sy fanekentsika azy ny tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika, fa tsy mahavonjy tena isika. Fa mandray izany amin'ny fanetretena, satria Jesosy izay maty niantona amin'ny hazo fijaliana io, tsy noho ny ratsy nataony, tsy noho ny meloka vitany, fa nakilaky izay ny tsara azy, izay nanana fahefana hamono azy, dia laza hoe tsy hitako ny epity lehilahy ity izay hamonoko azy. Salasana izy nianameloka an'i Jesosy, ary dia nanankarano mihitsy manasa tanana amin'ny raha marina amin'ity lehilahy ity aho, fa tsy hitako izay helony. Fa matoa nomboana amin'ny hazo fijaliana dia olombelona, fa ny heloka izay nentiny teo dia miady sy nianao. Zany namono azy teo. Misy olona mieritreritra tena hoe tsy hitako izay fahotako, za nge tsy mangalatra, za nge tsy mijangadjaka, za tsy manao zao, za tsy manao zao. Tsia, ka soratra masina milaza fa ny olona rehetrarehetra vao torotoroana tany Egypte, dia io soratra masina hoe torotoroana tamin'ny ota isika. Io ilay atao hoe mandova ota isika, satria takalaki Adama sy Eva nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana ny olona anankiray izay nanao fahotana. Ka izay no antony ilantsika ny Kristy Jesosy, fa tsy misy na iza milaza ny tenany ho tsy nanana ota eo anatrehan'Andriamanitra, ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na oviana raha tsy manana Kristy Jesosy izy eo amin'ny fiaina. Ary izany no mbaran'Andriamanitra amintsika aty mba hafatra ho antsika lehibe. Zava-dehibe eo amin'i Jesosy ny finoanao no nahavonjy anao. Ny finoany an'izy dia io ilay avahany indrindra, satria teo amin'i Jesosy izy miampoka ny finoana an'i Jesosy. Ilay nanapaka azy, nanasitrana azy. Ireo 7 lahy nandeha nahazo fanasitranana fa tsy nahazo famonjena. Nahazo fanasitranana fa tsy nahazo famonjena. Maro amintsika no mety mahanana izany, mahazo ny fitahiana tahaka Andriamanitra, hoe mandotsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina, mamposaka amin'ny masoandro amin'ny mino sy ny tsy mino, dia verina fa mandeha tsara ny fiainana. Fa izay iavana kosa dia izao, Jesosy milaza ny finoanao no hahavonjy anao. Hanapetra ny zavatra rehetrarehetra amin'ny farany. Ary io no lazainy manaky ary amin'ny fahatelo manao zao hoe aseniko aminareo marina izay manompo ahy amin'ny fony sy izay tsy manompo ahy, dia ho hitantsika izany amin'ny farany. Fa ny famorampon'Andriamanitra izay omeny ahatonga antsika hoe hitady azy ary hanompo azy amin'ny fiainantsika ho vavolombelona, fanasina sy fahazamana eo anivon'izao tontolo izao. Mandrapiverina Jesosy eny amin'ny ranomanitra.
Ary zany finotsika zany no hazontsika hatramin'ny farany, asehontsika amin'ny fiainantsika, amin'ny asantsika, amin'ny fanompona ataontsika rehetra ho azy, amin'ny fiainantsika manontolo ho anehontsika zany fitiavantsika n'Andriamanitra. Ary tsy matahotra amin'izany tsika ny hijoro vavolombelon Jesosy Kristy satria izy Andriamanitra. Ho avy izy amin'izay fotoana izay ny tenena hoe ny finoanao anaka no nahavonjy ianao. Fa tsy hoe ny fahasitranatsika no mahavonjy atsika, tsy ny fananantsika ny zavatra rehetrarehetra no mahavonjy atsika, fa tokana ihany ny finoantsika an' Jesosy. Ary zany no nazontsika, zany mandrasa ny fiangonana mandraka ankehitriny, ary zany no mbola tory ny fiangonana mandraka ankehitriny satria maro no manodidina atsika tsy manana an'izany ary tsy mahalala an'izany. Ary io no lazay soratra masina hoe manana anarana toa velona nefa maty. Betsaka maty mandehandeha manodidina atsika dia tsy manana Kristy Jesosy ilay fiainana. Toa velona nefa maty, toa manan-karena nefa mahantra indrindra ny ten'Andriamanitra. Fa ianao manana Kristy Jesosy na tsy manana zavatra rehetra ambony tany azy ianao, rehefa manana Kristy Jesosy ianao manana zavatra rehetra rehetra ilay tompony harena. Tsika moa manao rakitra ity dia manao rakitra dia efa mihira ao harena fanaterana ny fanomezana iny tsy hoe ry tompony harena fanatitra atsitra. Somary misy zavatra mampieritreritra ihany hoe tompony harena omenao zavatra kely avevinao. Tahaka ilay mpanjaka anankiray dia misy olona tena tia ilay mpanjaka zany dia faly izy mahita ilay mpanjaka tsy inona tsara fanahy eo amin'ny tanàna. Dia tonga ilay olona tsotsotra ilay tantsaha anankiray nanatiny mpanjaka ity misy fanomezako anao, misy farantsakely nomeny an'ilay mpanjaka. Raha mijery an'ilay izy ilay mpanjaka dia omeny hoe ty ilay nomeny ahy dia ampafiry ny fananana izay anamako ty omeny ahy ity. Fa nahafaly ilay mpanjaka dia ilay toetra tonga mitondra ilay fanomezana kely ho an'ilay mpanjaka. Tahaka an'izany fijery Jesosy atsika. Mihoatra no izany azy hoe ilay tompony harena ary Jesosy ny zavatra rehetra leo an-tany sy any an-danitra, ary ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra ao aminy an'Andriamanitra. Azy daholo ny fananantsika menakavy io. Tsika manao fanatitra io sombom-pananantsika raha mbola omentsika n'Andriamanitra hoe ry tompony harenao fanahy. Fa zavatra jeren'Andriamanitra tsy hoe ilay fanatitra terinao no jerena, fa ilay fonao manolotra azy amin'ny fitiavana hoe ity Jesosy no anehoko ho marika ny finoako sy ny fitiavako anao ity atolotro anao ity. Iny ny lanjany ahitanao, ny lanjany fitiavanao an'Andriamanitra ilay zavatra atolotrao. Raha kely no atolotrao, ianao mahafantatra hoe ity ve ny lanjany fitiavan'i Jesosy ahy ty omeko azy ity, ianao no mahita izany. Tandrify an'i Jesosy ve ty omeko azy ity, ianao no mahita izany. Raha kely ny fitiavanao an' Jesosy ho kely ny fanomezanao ho azy. Raha be ny fitiavanao an' Jesosy dia tahaka ity lehilahy ity, nampitarika tanteraka izy ary ny ainy manontolo natony an'Andriamanitra. Ho feo fiasany tena tanan'Andriamanitra. Fa ho antsika rehetra izay mandreny ten'Andriamanitra kosa ny zava-dehibe ao anatin'izany, ilay finoana izay anehonao ny fitiavanao an'Andriamanitra, io no manan-danja. Ary io no mibaikoanao ny fiainanao iray manontolo amin'ny ataonao rehetra rehetra. Io no zava-dehibe eo mason'Andriamanitra. Tadiavan'Andriamanitra manana ny finoany kristiana eto amin'ny fitandremana Montréal zany. Tadiavan'i Jesosy hananantsika kristiana eto Trois-Rivières zany. Aza matahotra hoe vitsy anareo tsia fa naseho ny ten'Andriamanitra teo. Anankiray ke miverina ny teny miverina amin'Andriamanitra, zava-dehibe ary sarobidy amin'i Jesosy zany. Fa tsy nataony ambany lanja, nataony mba hivan-danja zany zavatra zany. Sarobidy amin'Andriamanitra ianao, atiny ianao, atiny ny vavolombelona hizarako zany fona zany amin'ny andro. Dia engany tsy tena miakavanatrika ity fotoana ity, ho velominy zany ten'Andriamanitra zany, hanana fona velona toa ny lehilahy anankiray ity izay nahatsapa ny alehibe fitiavan'Andriamanitra. Ka dia hanoko an'Andriamanitra ary manohy tena felo tanteraka eo anatin'ilay Andriamanitra izay nanapaka sy nanavitra azy. Dia hoy ny tompo aminao hoe ny finoanao no efa
na vinjema. Anandriamanitra lerana ny voninahitra izay azy eto amin'ny taloha indrindra ho azy maro izay. Aiso ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy koa sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fikonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny ato amin'izao tomanana izay. Amen.